zay ny amin'iny ny tontolon'ny fampianarana kosa indray ny baccalauréat eto ny Tinambara amin'ny ankabeny dia sakiana marina ny fanadinana baccalauréat amin'ity andro androany ity avokoa ireo mpiadina ireo nisafidy ny adina ara-panatanjahantena antsoratra sisa no heverina any anatin'ny foibe-panadinana ao amin'izay andro rapitso zay ho an'ny fampianarana teknika kosa indray dia mbola mitohy izany fanadinam-panjakana izany maro moa izy ireo no nitaraina no ny sarotra ny lazadina. Androany no ny farana ny fanadinana baccalauréat ho an'ireo mpiadina avy ao amin'ny fampianarana ankapobeny. Ny taranja frantsay ny maraina teo no tanterahan'izy ireo raha toa ka ny taranja science de la vie et de la terre ny arivo. Sarotra ny taranja frantsay ho ireo mpanala fanadinana na tamin'ny fanadihadiana lahatsoratra izany na teo amin'ny famelabelarana, ny kolikoly, ny anjara ndraikitry ny tanora amin'ny fampandrosoana, ny fiarovana ny tontolo iainana vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro, isan'ny laza adina ireo. Misy moa mbola tsy dia fahenonay. Le sujet natao dia nanao expression écrite. Tanatin'ilay expression écrite resaka momba ny jeune eto Madagasikara hoe afaka midévelopper amin'ny Madagasikara ve ny jeune. Azo lazaina hoe sarotra ilay izy fa ilay zana vita tena hatramin'ny farany daholo ihany. Tena azo fahasarotina. Nampatahotra anaty daholo moa zany izy rehetra no tena hoe grave teo zany matematika. Enjana ihany. Sarotra izay fa lame matematika ny série tena taolana ve? Taolana. Ny ankamaroan'ireo mpiadina na nontaniana dia nilaza tsy manana fandaharam-potoana manokana aoriana izao fahavitany ny baccalauréat izao. Aoriana ny fivalian'ny fanadinana baccalauréat vao manana eritreritra hiala sasatra ireto farany. Vacances angamba rehefa mivaly zay vao hita hoe Nieritreritra ny andeha vacances ve? Andro valiny angamba. Aloha misy angamba aloha nandro valiny zay vao mandeha vacances. Raha mpisy dia ireo mpiadina nisafidy ny hanao teoria ny adina fanatanjahantena no mbola miatrika ny fanadinana. Ny mpiadina ao amin'ny fampianarana teknika kosa indray dia mbola manohy ny tapany faharoa izay miompana tanteraka amin'ny teknika amin'ny herinandro iny. Ao anatin'ny fanamariana faharoapolo taona fiangonana Apocalypse eto Madagasikara sy ho fanokafana ny fanamariana faharoapolo taona ny radio fanambarana dia hitondray ny lanonana amin'ny alalan'ny feonabe internasionaly etsy amin'ny Coliseum ny sabata 5 aogositra tontolo andro. Izany dia ho marina fotoam-bavaka lehibe miaraka amin'ny pasteur Mayol André Christian Dieudonné Mivady, filompamorona maneran-tany ny fiangonana Apocalypse. Manga sy fotsy ny tema antsika amin'io. Aza dino ary eny amin'ny Coliseum Trondrobe ny sabotsy 5 aogositra ho avy.